Mahakasika ny famatsiana fitaovam-pianarana ho an'ireo ankizy no nentsika teo antana amin'ny tapany voalohany mbola ho toizantsika amin'izay lafiny fampianarana izay hatrany kosa no tanterahina nanomboka androany tetsy Mahamasina ny kongresy ho an'ireo mpampianatra izay mivondrona ao anatin'ny collectivité normalien de Madagascar ary avy hatrany andindiny mahakasika an'izay. Politika ho amin'ny fampandrosoana ny tontolon'ny fampianarana no voizina mandritra ny 2 andro tetsy Mahamasina. Tsy ny eto Antananarivo ihany nefa no voakasika izay fa reussetry ny fanabeazana manerana ny nosy. Congrès androany dia congrès collectif de normalien de Madagascar. Collectif de normalien de Madagascar zany hitantsika eo amin'ny sehatry ny fampianarana fa hivondronan'ireo mpampianatra nivoaka tamin'ny sehatry ny fanofanana. Ohatra amin'izany ny CRNFP manerana Madagascar misy 10 izy ireo ary ohatra amin'izany ny école normale supérieure manerana Madagascar misy 4 izy ireo. Ireo zany izay mpampianatra manerana Madagascar ireo no nanafarana solitena ka nanao kongressy voalohany androany mitsambana ao anatin'le hoe collectif de normalien de Madagascar izay syndicat izy io izay efa mijoro ara-panjakana. Ny andrasana zany amin'izay kongressy izay amin'ny maha hoe mpampianatra nandalo fiofanana ny tena sy ireto olona ireto dia mba ny andrasana zany dia mihevitra entina hanomezana asina ny fanabeazana, hevitra entina hanomezana tanana sy hitondrana ny anjara biriky amin'izany fanarenana fanabeazana izany satria ny ministera amin'izao fotoana izao na eo ara ny olana maro isan-karazana dia mikendry ny hanome asina izany fanabeazana izany, manao politika mpampandrosoana ny fanabeazana ka dia hitondra ny hevitra izahay amin'izany fanomezana asa ny fanabeazana izany. Anisan'ny tanjona ihany koa ny fanangonana an'ireo etaeta sy olana rehetra isam-paritra mba ahafahana mijery hoe ahoana ny fomba mahana azy miaraka. Ary tanjona farany ny fananganana ny birao manerana ny nosy mba hisian'ny cohérence na ny firaisankina misimisy kokoa eo amin'ny samyzay normalien collectif de normalien. Hanomezana asina ny sehatry ny fanabeazana no tanjona mandritry ny kongressy izay na isy fivoriana isan-taona mba entina hanomezana tosika ny sehatry ny fanabeazana. Efa misy kosa nefa ireo ezaka izay ankasitrahan'izy ireo ny amin'ny tombony fandraisan'ireo mpampianatra miisa 2 alina isan-taona.